tovolahy tsy nanao arotava tao ilakaka ny tofirin'ny mpitandro ny filaminana nalefa ny tsabona ny osy. Fasambahiny eny Anjanahary mbola malalaka ny toerana, R9,000 isan-taona ny ofany. Fonjana Tanimora, voafonja 8 voan'ny coronavirus. Alatsinainy 20 Jolay 2024 foravoravo tompo klasy tompoka vavy no entinay mandroso any tokantranonao indray tonga soa tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ny andindin'ny vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra dia nitatitra amin'ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara nanomboka tany amin'ny volana Martsa no makaty no hotanteriny Ravy Razafimahenina sy tahiriny aina aminao. Ny amtelo ireo namony any androany izay teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ka mitotala 12 hatramin'ny siny Covid-19 teto amintsika ireo laviny aretina. Araka ny taritrany 400 ireo voatily fa mitondra ny simikaretina tamin'ny androany ka ny 170 teto amin'ny faritra Analamanga, 330 tany Mahajanga. Mitotaly 350 amin'ny 740 ireo mitondra ny simikaretina ireo hatreto, 427 ny sitrana, ny ampy ireo 720 sitrana vaovao androany. 330 mbola manaraka fitsaboana ka 270 ny forme grave. 430 amin'ny 303 alina hatreto ny fitambaran'ireo fitirina vita hatramin'ny volana Martsa no makaty. Vaovao any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny kosa no entintsika manohy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny eo amin'ireo fepetra ny amin'ny fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Nisy ehoana savorovorony iray tao lakaka androany ny andindin'ny vaovao hoentiny Tsilavo Lionel sary ny tahiriny aina. Tovolahy iray manodidina ny 20 taona no notofirin'ny mpitandro ny filaminana andro amin'ny maraina tao ilakaka. Raha ny fanazavana azo avy any toerana dia tsy nanao arotava ity tovolahy ity ka nilaza ny mpitandro filaminana ny ametrahana izany arotava izany. Tsy nanaiky ity farany ka nisy ny fifamaliana teo amin'ny rotonta. Maramila vahiny regny tivitra. Alevihetra zany menao olo dahalo ne toarotse fa sy olo tsotra. Olo sy nanangana sy makasibosiany natao tsy nataony. Niteraka korotana tany toerana noho izany ny fihetsiky ity mpitandro ny filaminana ity ka nidina andalambe ireo mponina nitaky ny tsirariny. Izay misy tsy nakasibosy le bandy io. Dia izany araka ny tema le bandy tsy sirafasany bandy fa marasana kely zany. Dia forma le marasana kely. Kely le maramila hoe anao sy managosy anao asary amin'ny bonyary. Dia namaly le nakavato. Nitoroka le lamazy ao dia sambole lamazy. Izy le sambole zany namaly nitolona tolomy le maramila. Efa eo ampelantanan'ny tompona ndraikitra ny raharaha ka andrasana ny toyany. Vaovao tsy dia mifanalavitra amin'izay fa any Atsinanana kosa indray izany hoe ao an-tampon-tanàna ny Toamasina ao. Raharaha nampisaringotra miaramila iray sy olon-tsotra iray izay mitohatra eny amin'ny fitsarana ny raharaha no tanteriny Ravy Razafimahenina sy tahiriny aina. Araka ny tety andro efa napetraka eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena. Androany no tokony hiakatra fampanoavana ilay miaramila ny kasitanana lehilahy 12 taona ny sakafo tsy nanao arivava atao amin'ny fokotany Mangarivotra Toamasina ny farany herinandro teo. Naratra mafy teo amin'ny molony sy ny maso ny leranga tamin'izany. Miaramila avy nitsofotra an-dakoron'olo zay dia sendra nandalo zay. Heriny izy dia aiza izy kasibosinao. Zaho zany mbola misakafo kofa lany ity dia atao kasibosy. Avao kasibosina. Zaho misy sady mandeha zay. Dia navoaka kasibosina avy tagnaty posy takato. Magnaraka foana sady mandeha zany izy maraka vafaraka. Andrasanao zaho izy. Zany eo za tany pitrako hitanao. Za eo fa mariny tany misy ene. Tsy mety navela ny farany. Tratrana za dia nijanona za. Nany any za mahazo mitandraminana. Nitory ilay niarambona ka nataony fakanambavana ilay miaramila araka ny baiko avy eny amin'ny fampanoavana. Ao anatin'ny famotorana tanteraka monjy zandary araka ny fangatahan'ny fampanoavana ka ho hita eo nitohy ny aoriany fakanambavana ilay miaramila. Toy izao kosa nambarina ireo nanatry maso ny zavanitranga. Olo vidy fritin'akondro ve izy dia mitondra kasibosy dia mihinana fritin'akondro dia anisy kasibosy. Tsy possible moa izy olo hihinana zany ka anisy kasibosy. Anao azy karaha be vava ndraika ozy anao sa maly anao ozy anao. Tsy possible ozy nitiranga ty fa za olona misakafo tsy possible anisy kasibosy na agnaty posiko ty. Dia aboa ozy nitrerominy. Za azy le lany tsy trerominao za ozy le rangafa. Za olona misakafo za. Karaha mamaly ozy anao zany to dia nivangonina alefa ny tontolo
teto amin'ny lehilahy amina bady misy petra eo amin'ny tagnany. Dia le firitin'akondro hoan'ny lehilahy azy nipitaka tasisin-dakoronay karan'iny. Dia takeny rakofany firy totoany fogna le lehilahy laviny ankoatra teo. Dia tsy afaka niaigna mihitsy, tsy afaka nitsangana dia mipirisitra le raha badiny amin'ny tagnany igny nalefany fogna. Farany nisy olona amin'izay avy te dia nanaraka anjarena misaraka anjarena raha tsy nisaran'ilay olona lehilahy. Mbola eo amin'izay vaovao amin'ny fiatrehana ny coronavirus izay ihany fa eny Tanimora kosa indray izany hoe eo amin'ny vaovao ny resaka fonja na dia nisy aza ireo fepetra entitra izay noraisina dia tsy voasakana ny fidiran'ny coronavirus eny amin'ny fonja eny. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Tsy fantatra hoe taiza na iza no nitondra ny tsimokaretina tao amin'ny fonjana Tanimora. Be loatra ireo miditra ary misy koa ireo fivezivezena eny amin'ny fonja amin'ireo mpandraharaha. Ny fantatra aloha dia valo ireo voafonja voan'ny coronavirus ao. Ny iray amin'ireo voaterina lefa eny amin'ny hopitaly. Ny 7 ambiny kosa dia tsabony eny Tanimora ihany. Ny 3 ny antsoina hoe cas modéré. Ny 4 ambiny kosa ray maso akaiky. Miady mafy amin'ny tsy hiparitahan'ity valana aretin'ity ireo mpitarika ao amin'ny fonja, ahitana ny mpitantana ny fonja, ny mpandraharaha ary ireo major 5 misahana ireo marary. Marina fa namoaka noty ny ministra ny fahasalamana ny amin'ny tokony analalahana ny fonja ary tsy ampidirana voafonja fonja maika. Fa miteraka resabe amin'izao ny momba ny fahasambahiana eny Anjanahary eny ary mampanontany tena ny rehetra ny momba ny fitantanana azy io. Nanao fanadihadiana manokana mikasika an'izay teny amin'ny BMH Isotry moa. Androany ny mpanao gazetinay Njavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala. Mitohy hatrany ny fandraisan'ny avy eo anivon'ny BMS ireo taratasy fangatahana fandimpenana eny amin'ny simetera Anjanahary. Hatreto dia 530 ireo razana milevina ao amin'ny toerana voatokana ity. Ny valo amin'ireo no voalaza fa nodomandry noho ny Covid-19, ny 720 ambiny kosa dia razana tsotra. Tsy marina ny filazana fa efa feno ny toerana, mbola malalaka ny toerana. Enina alina ariary isan-taona kosa ny ofan'ny tany ny toerana. Filakevitry ny tanàna Antananarivo mametra ny vola io dia ny zavatra misoratra ao zany tsy misy hoe isaky ny rehefa inona le olona ny tonga manao fangatahana ny tokony andofa tonga dia misoratra mazava tsara hoe taxe forfaitaire annuelle, izany hoe isa-taona. Dia amin'ny isa-taona anazy izay zany dia le taona hitsahana no ikaotiana azy. Izany hoe raha izao tsika taona 2024 dia mandoa 9 ariary izy amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny taona 2024 izy dia mandoa le 9 ariary ho saran'ny taona hitsahana. Izay zany fomba fandoavan'ilay olona vola mandra-pa hoe provisoire anazy mandra-panalany an'ilay razana ao amin'ilay toerana zany dia kotiana isaky ny taona hitsahana io taxe forfaitaire annuelle io. Mbola vaovao manodidina ny fianaky ny Covid-19 izay hatrany dia namoaka tatitra ny avy eo amin'ny CDC Afrique na ny Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies mahakasika ny isan'ireo firenena tena ahitana ny olona marary betsaka indrindra amin'ny coronavirus aty Afrika Atsinanana toa ny Madagasikara. Ravrazafy mahenona sy tahiriny hainatrany no mitatitra ny andindiny izay. Mitana larina fahatelo amin'ireo firenena 14 anatin'ny Afrika Atsinanana ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao amin'ireo isana trangam-petsaka indrindra voan'ny Covid-19 tatitra tamin'ny 17 Jolay ity navoaka ny CDC Afrika ity. Larina voalohany i Kenya izay ahitana tranga 740 sy iray alina, eo amin'ny larina faharoa i Soudan manana olona marary 229 sy iray alina ary Madagasikara manana marary misy 727 ka 750 namony ainy. Raha neto Madagasikara moa saika efa manenika manerana nosy ny Covid-19, faritra 7 voakasika ka distrika 7 isa no samy nahitana tranga avokoa. Ny eto amin'ny faritra Analamanga izao no lasa fohy be ny aretina izay nahitana marary 1,705, 2,7valonjato ny any amin'ny faritra Atsinanana, 2,200 aloatra Mangoro, 400 Analanjorofo, 950 ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina ny amin'ny faritra Nosy, misy 750 ny any amin'ny faritra Diana, 950 ny any Vakinakaratra, 550 Atsimo-Andrefana, 970 ny Tantamatsiatra ambony, 30 Itasy, 12 Vatovavy-Fitovinany, 10 Bongolava, 7 Sava, 9 Betsiboka, ny tany Orombe misy 5, 4 avy no marary voatily tany amin'ny faritra Sofia sy Menabe, ary no hita tany Amorony Manita amin'ireo marary voamarina misy 770 hatramin'ny omaly alahady. Maherinjato isana kosa ny tranga vaovao voatily eto Madagasikara raha misy 400 ireo marary vaovao androany
sarotra lohatra eto ny aminaviana izay mety hiverenan'ny fiainana toy ny amin'ny andavanandro ny fanampiana etsy an-danina tsy ny rehetra no mahazo izany ny olona mifanaretsaka eny rehetreny. Fa miditra anatin'ny vanim-potoan-tsarotra isika eto Madagasikara amin'ny fifehezana ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa mibanjina vahaolana lavitresaka ny andindin'izay amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Efa anatin'ny phase 3 ny misy an'i Madagasikara izao. Efa miparitaka amin'ireo faritra 720 ny misy ny coronavirus amin'izao fotoana. Tsy araka ny heverana azy ny fivoaran'ny valanaretina eto amintsika ka na voatery ny tompona andraikitra anova paikady vaovao. Teo mantsika ohatra ny eritreritra hoe voafehy ao anatin'ny 2 volana 3 volana io dia natao izay ezaka rehetrarehetra natontona tao amin'ilay hoe famonoana faran'zaingana n'ilay valanaretina zay. Ny zavatra hita nefa zao ary zay dia efa fanamariana eran'izao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara fotsiny dia ny hoe tsy maintsy hiara iaina mandritra fotoana maharitraritra amin'ity aretina ity tsika. Il faut vivre avec zany mety ova ohatra ny grippe isan-taona reny le izy na ohatra zany dikan'izay tsy maintsy mandrafitra paikady mandeha lavitrezaka kokoa zany tsika dia rehefa ohatran'izay le paikady dia misy karazana rationalisation fitsitsiana ny zavatra hoenti manana sisa zany le izy ahafahana miatrika tsaratsara kokoa an'le izy ao anatin'izay lavitrezaka zay. Mbola eo amin'ny vaovao ny fahasalamana hatrany ny hita taratra dia filarana avokoa no hita eny amin'ireny CSB eto Antananarivo sy ny manodidina ireny nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo mahatsiaro tsy metimety ny akamaroan'ny olona ka mandray fepetra isorohana ny aretina. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. CSB2 Tanosy-Batrana ny eto Isotry ny lahatra avy amaraina toy izao avokoa tonga haka fanafody na dia mbola aya avokoa aza ny ankamaroany. Mikoapako asinisira. Dia miayavy ianao hoe matahotra dia izay natona tokana ty. Zany hoe tamin'ny herinandro ny efa taty dia efa naka fanafody azy zany. Dia gripa le izy. Dia le gripa efa nijanona fa zay sisa tsy nijanona zany. Marary an-doha dia mangorangorana. 3 andro. Ie. Mbola tsy sitrana, mbola mamay. Tapa-kevitra. Matahotra. Tsy antony dia le vava fotsiny ihany koa efa elaela za mandeha amin'ny dokotera ihany dia le vava za zany tsy mafana tsy manova dia le hoe na eny tamin'ny ihany avy iny moa dia nandeha aleo mba andeha hoany fa sao dia indraindraisana tsy zany tsy le ianao matahotra ihany dia farany dia nakaty aho zany miako. Ohatra hoe ohatra ny miakatrakatra amin'ny tension zany dia makaty aho. Ny aretina efa miparitaka moa dia tsy maintsy mailaka dia centralisena zany le fanaovana test amin'itony CSB2 itony satria aty ny tena base dia tokony mba alefandrareo satria izao le hoe manontany ianao hoe afaka manao test ve dia hoe manao fa any amin'ny hôpitaly tonga any amin'ny hôpitaly nefa raha tsy olona hiditra hôpitaly tsy avelandrareo anao an'le test na hoe hiditra hôpitaly teo anao raha tsy vita test nefa tsy tokony hiditra ozy izy ka le test zany raha mifandiniako azy io no tokony ho atao be da be. Raha notina avoaka ny ministera ny fahasalamana dia CSB 20 no mandray ny olona manana sotra aretina maivana eto Antananarivo. Tsy misy fitiliana tao ety fa fanafody no zaraina maimaim-poana. Mbola ampy tsara aloha ny fanafody hatreto. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora ary 7 andro amin'ny 7 andro ireo CSB 20 eto Antananarivo. Olana ho azy ireo anefa ny tsy fahampiany mpiasa. Ny tsy fahampiany fiara mitatitra ny mpiasa satria tsy misy afa-tsy telo ireo 4x4 natokana hitondra ny mpiasa amin'ireo CSB 20 ireo. Tsy ampy ihany koa ny équipement de protection individuelle na ny EPI ho an'ireo mpiasa. Ny habetsaka nefa ny asa ho an'ireo eny amin'ny CSB ary efa ny asa tsy nianto izy ireo hatramin'ny volana Martsa. Nanomboka ny alarobia izay nidéclarena officiellement fa hoe manatona ny tompom-pahasalamana izay olona mampisosotra aretina maivana izay mifandraika amin'ny famaritana ny atao hoe Covid-19 araka ny henin'ny olona dia hoe rehefa tsy maheno fitsikanina sy tsy maheno tsy fofona dia tokony anatin'ny tompom-pahasalamana dia arak'izay ny heniny eo dia izay foana matetika ny tena betsaka hitonen'ny olona eny. Hoe moa anjaran'ny dokotera no mamaritra hoe tena mifandraika tokoa amin'ny famaritana ve io ny atao hoe Covid-19
sa tsy mifandraika misy a efa fomba fiazo-fasana dokotera ampatarany an'izay a ny fisina marina hoe mifandraika amin'izay izy na tsy mifandraika amin'izay. Fa mitosesylany ny fanio-kevitry ny mpanao politika manoloana ny fomba fitantanana ny krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Tamin'ity androany ity dia mpanao politika hafa indray no naneho ny heviny araka ity tanteriny Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina ity. Krizy ny firenena tsy krizy ara-pahasalamana ihany fa krizy amin'ny lafiny rehetra. Latsaka anaty fahasahiranana noho izany ny ankamaroany ny vahoaka malagasy. Ny fitondram-panjakana nefa tsy manana paikady matotra amahana ny olan'ny vahoaka. Mpitondra fanjakana no misy amin'izao fotoana izao fa tsy mpitatana firenena. Samy hafa zay. Mpitondra fanjakana ianazy ny fatany dia ny fahefana eo an-tanana. Zay azy. Dia ny tsy harombaka an'io fahefana io, dia ny erovana an'io fahefana io, dia ny afana manao an'ilay fampiasana an'ilay fahefana amin'izay tiany hanaovana azy. Fa raha mpitatana firenena, rehefa hoe mpitatana firenena sady misy tandrazana ao no misy vahoaka, dia fatan'ireo mpitondra fanjakan'ireo ny asarobidiny zany hoe tandrazana sy vahoaka zany. Raha mpitatana firenena izy, zay mahatonga leo homme d'etat. Raha mpitatana firenena izy dia fatany le hoe tia tandrazana, arovana ny tandrazana, arovana ny vahoaka. Fa araky ny fanadihadiana iny dia ny sekretera jeneraly ny vovonana malagasy manarina ny firenena na ny VMMF no vahiny Germaine Menjanahary ao anatin'ny fandarana dinika rehefa avy eo. Raharaha politika sy raharaha mikasika ny fiainam-pirenena hatrany, atoy ny resaka Roly Mercia dia nampiantso mpanao gazety androany ny vady aman-janaka ity olom-pirenena ity izay minisitra teo aloha, minisitry ny serasera ary niaraka tamin'ireo mpisolo vava azy teny Ambolokandrina. Fanadihadiany Asina Andriamalala, Rindratsary ny Manora Andriamalala. Taizana retina ary anatin'ireo olona marefo i Roly Mercia mangataka ny vady aman-janany mba hamohana azy any Amponja. Efa misy amin'izao ny fangatahana fahafahana vonjimaiky any amin'ny fitsarahana. Noho ny mamparefo azy ary anatin'izao fahasarotana ara-pahasalamana izao tokoa dia efa namoaka noty ny ministry ny fahasalamana fa tsy dia tokony hisy ny fampidirana Amponja. Ezahana mihitsy ny analalahana ny fonja mba tsy hisiany mety ho fiparitahan'ny coronavirus ao Amponja. Ny tena olana hivady aman-janany a dia ny resaka fahasalamany. Izay mba hiantsoko, hitalaoko, hiangaviako amin'ny maha olombelona mba hiverenana eto aminay ahafahanay mikarakara sy manohy ny fitsaboana azy re tompoko mitalao izahay. Taorian'ny fanambarana izay navoaka ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny fitakiana ny famoahana an Roly Mercia dia nanamafy ny vady aman-janaka ity minisitra ny serasera teo aloha ity dia tsy mifankalala akory i Roly Mercia sy ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny fivoahan'ny Berija Ravelmanatsoa ireo. Tena endrikendrika nataony havany. Averiko ihany Rola izy le nanizingizina hoe tsisy olona niarany vory. Le coordonnateur national sy le ray lazaina fa mpiara-miasa aminy. Le coordonnateur national rehefa nianona ny 15 mbola nanizingizina any hoe tsy marina zany. Tsisy olona niarany vory taminay, tsisy olona nanome volanay, tsisy mpanao politika nanampy anay. Fa le anankiray moa zany no nilaza dia samborina Andriamatoa Roly Mercia. Dia rehefa nanazava izy tao hoe za tsy mahalala zany Berija zany, za tsy namany, za tsy havany, za tsy nitsininy. A partir an'iny déclaration iny zany no nisamborana sy nanaovana fisavana ny tranon'Andriamatoa Roly Mercia. Fa lafim-baovao hafa tanteraka dia nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana androany ireo miaramila avy amin'ny zone rurale patriotaire de sécurité na ny ZRPS. Ireto dia nefa namita iraka manerana ny Madagasikara. Ravrazafy mahenina sy Tahiriny Aina. Mantinina androarivo izy eo ireo miaramila avy amin'ny zone rurale prioritaire de sécurité na ZRPS Alpha Bravo ary Delta. Enim-bolana ireo no namita iraka tany ambanivohitra tany, ny asa maina tsy niandraiky karama mihitsy, ny aina nefa no atao sorona satria dia nampandry tany manerana ny nosy no andraikitra ny antsoroana. Izay ZRPS rehetra zany mangataka ny prime izay nampanetana Andriamatoa filoha. Efa agnatin'ny enim-bolana zany navitan'io ary efa loatra valo volana ao koa raha ny tena izy aminazy. Andriamatoa filoha no nampanantenanay hoe raha vao mahavita ny enim-bolana dia mahazo 10 millions de francs. Dia anefa hatramin'izao mbola tsy mety mahazo mihitsy zay. Dia raha araka ny henohenonay zany ny ofisier efa nahazo
nefa zay madinika tena niady amin'le izy tsy mety mahazo mihitsy dia hoe mba mangataka zany zay mba moana an'io zavatra io photocopie karapanondranay alaina isan'andro hoe alefasy makaty le izy tsy mety tonga mihitsy zay mba angatany aminao ndre matotolo raha vao tsy mivoaka zany hoe amina prenty fangatana ity dia mety hivadika zavatra hafa amin'izay izy araka ny tenitsika miaramila hivadika zavatra hafa le izy angamba ny lehibe rehetra re angamba mahafantatra an'izay zavatra zay hoe hivadika zavatra hafa zay koa satria moa tsy misy tsony ny taxi be amin'izao fotoana izao dia misy hatrany ireo manita-kevitra hitaterana olona toy ity eny amin'ny 7 hektara ity fanady adiny Jessica miray sary ny Manora Andriamalala. Raha natokana hitondrana entana sarety teo aloha dia efa lasa mitondra olona ihany koa amin'izao indrindra hatramin'izay tsy nisy ny taxi be izay. I Jean izao anisan'ny mitondra olona eto Anosy be mihazo an'ankazo manginy 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary no hitondran'ny olona iray. Eto aloha dia tsy misy voazy izany elanelana. Li zany arakarak'le anne le arakarak'le fisin'le olona ihany koa zany. Fa misy vola ihany. Le zay mahazo eo amin'ny 100 io. Zay ihany. Masaka olona firy ny aminanao saretina? Dia zany ohatra mazaka eo amin'ny 20 na 7. Izy roa lahy kely reto indray eto 67 hektara eto amin'ny garage izy ireo no miasa mitatitra olona makany Itosy. Miantsoantso toy ireny taxi be ireny mihitsy izy roa lahy ireto. 1000 ariary ny sarandalana tonga hatrany Itosy. Mahazo vola ihany hoy izy roa lahy fa manefa kosa ny aina. 500 ariary isan'andro no azon'izy roa lahy ireto ialany ofana sarety 2000 ariary. Vita voyage firy marera ihany? Arakara ndray 10. Dia amin'ny firy manomboka dia amin'ny firy mody? Amin'ny 10 manomboka dia amin'ny 12 fa zao ary mbola manao tsisy bola. Dia lasa ihany ny sainy eto hoe maninona izany no rarana ny taxi be nefa samy mitatitra olona ihany, samy tsy manaja ny elanelana ihany koa ary saika feno mpitandro filaminana avokoa ny amin'ny lalan'izy telo lahy ireny. Fahita ho tafalatsaka lalina ankehitriny ny firenena noho ny fiatrehana ity krizy ara-pahasalamana ity. Nanao fanadihadiana mikasika izy indrindra androany ny mpanao gazetinay Injava Ndrema Efa sy Andry Rakotomalala. Ny 10 Jolay lasa teo no namoaka ity tolotra ity ministeran'ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany. Manambara fa ireo so amin'ny fananganana foto-drafitra asa lehibe dia ny flyover izany. Atao etsy zato ny iray ary etsy andotam-penaka ny iray. Eto aloha dia efa mipetraka ny fanontaniana hoe fotoanan'izany ve izao? Toa zavatra hafa indray ity no mamaky ny mpitondra. Tao arian'ny Colisée dia indrindray nitetika asa manaraka. Ny valana retina ity miamparitaka ny vahoaka latsaka angaterena noho ny amehana. Ny tosika ara-tsosialy anefa ity tsy hita ihany. Ny fanafody andraisana ireo marary tsy ampy na tsy misy. Maro ireo velotaraina fa tsy antohan'ny fanjakana akory ny fanafody hitsabonan'ny Covid-19 fa tsy maintsy miala am-paosy. Raha manana vola ho amin'izany ihany, tsaloveny sosialim-bahoaka sy ireo mpiasan'ny fahasalamana manao ny antso zavatra amin'izao ady atrehana izao ny masona. Fa inona tokoa ny tena lahara-pahamena ho an'ity fitondrany ity sa hoe fanakonana maso amin'ny Covid-19 tsy voafehy? Fa eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray no tateriny Tsilavo Lionel sy tahiry aina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Olona roa no voatendry isolo ny toeran'ny filohan'ny FFKM sy ny filohan'ny FLM atao aorian'ny fahafatesan'ny pastora Dr David Rakotonirina ny herinandro lasa teo. Fanadihadiana araka ny lalam-panorenana sy ny fitsipika manan-kery eo amin'ny fiangonana loteranina malagasy na ny FLM dia ny filoha-lefitra no misolo toerana ny filoha raha misy ny fahampangana araka ny lalan'ny fiangonana FLM. Ny pastora Octave Benil Andrianjafy filohan'ny synodam-paritany Atsinanana no sady filoha-lefitra ny Brafoibe ny FLM araka ny lalàna no mandray ny toeran'ny Brafoibe manomboka izao. Izy no misolon'ny pastora Dr David Rakotonirina izay nindosin'ny fahafatesana ny herinandro lasa teo. Marina fa noho ny amehana ara-pahasalamana dia any farafangana toeram-ponenany any izy aloha no miandraikitra ny asa mandra-pisokatra ny lalana. Eo amin'ny filohan'ny FFKM kosa dia voatendry tarika vonjimaika io toeran'io ny monsonnaire Odon Razanakolona araka ny tinapak'ireo filoha-mpiangonana nandritra ny fivoriam-bavaka no tanterahan'ny FFKM tao amin'ny Ekarandohalo ny alahady lasa teo. Fa amin'izao toetrandro miovaova sady mamirifiry izao dia nanao fanadihadiana teny anivon'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro androany ny mpanao gazetinay Yasina Andriamalala teo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Mbola hitoy anatin'ny andro maromaro ny atsika mamirifiry sy fitsokon-drivotra mahery.
tafiditra ao anatin'ny vanandron-dririnina tanteraka isika eto Madagasikara ka anomboka hidina ambany dia ambany ny maripana. Raha araka ny fanazavana dia ho mafy ny fitsokon'ny rivotra ho an'ny Diana, Sofia, Poendy, Alotra, Betsiboka, Analamanga, Itasy, ny Tendrony Avaratra ary Morotsirak'Sava. Mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora ny amafin'ny rivotra any amin'ny faritra sasany. Arak'izany dia mila mailo ny rehetra amin'ny amafin'ny rivotra sy ny fidinan'ny maripana ambany dia ambany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hoe tsika manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao, ny trangana tondra-drano Matsirava natao Chine omaly alatsy 10 Jolay. Maro ireo foto-drafitra sasimba ary maro ihany koa ireo olona niara-mboina arak'izany. Rina Fanirisono mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsy mbola tafarina amin'ny resaka Covid-19 ny any Wuhan dia efa misedra olana goavana sahady. Taorian'ilay tondra-drano lehibe tany an-toerana dia mavesatra ny antotanisa. Mandidina 270 ny isan'ireo olona maty. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ny isan'ireo tsy hita popoka. Eo amin'ny 4.4 eo ireo tranondrava. Olona mandidina 4 ihany tsy maintsy nafindra toerana. 730 tapitrisa ireo mponina lasibatra ity tondra-drano ity. Ankoatr'izay, maherin'ny 703 alina sy 10 metsy hektara ny tambary simba. Maro ihany koa ireo fambolena samihafa no rava. Tao anatin'ny fotoana fohy monja, nivadika ho toy ny renirano ny arabe. Maro ny fiara nentin'ny rano nitsingevana. Amin'izao indray, efa mihoatra ny 7 metatra amin'ny havana ny rano ao amin'ny barrage de 3 Gorges ao Wuhan. Efa nanome torolalana lehibe ho an'ny manam-pahefana moa ny filohan'ny an-toerana Xi Jinping mba hanampianan'ireo olona voakasika izany. Ezikilan'izay ihany koa, nandefa miaramila narivony ho any amin'ny renirano Niantse ny governemantany an-toerana mba hanamboatra ny lakan-drano mba ahafahan'ny rano mandeha. Araka ny fantatra, tsy dia zava-baovao loatra any amin'ny faritra atsimo Chine intsony ny tondra-drano. Na izany aza nefa, navesatra loatra izany ho an'ity taona 2024 ity. Manoloana izany indrindra, nilaza ny manam-pahefana ny an-toerana fa tokony ho mailo hatrany satria mety mbola hisy fiotsahan'ny tany indray ao aorianan'ity loza ity. Maro ireo sehatra hanoana ato, indrindra ny amin'ireo faritra mety hampidi-doza. Dia iny tsara ho fantatra tany Chine iny ihany koa tompo klasy sy tompo vavy no namaranana hitanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny MBS tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano tsy nisaraka taminay ary ankasitrahana indrindrindrina ihany koa ny mpanao gazety sy ireo teknisianina ny mpakasary niara-ny salata ao anatin'izany fa ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ary mirary herinandro finaritra hatrany veloma tompoko.